faly miaraba tompo vavy sy tomboky lapa anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 araka ny fanambara tamintsika amin'izao zoma faharoa ny volana May izao dia ny andriambavy lanitra tsara tarehy indrindra eto Madagasikara tamin'ity taona ity no vahiniko. Syria de Manombe. Miarabanao Syria. Miarabanao Monsieur Jouary de misaotra anao sahady nanaiky nandray anahy androany de miarabantsika malagasy rehetra izay mpanaraka ihany koa. Tsy matahotra fahita lavitra ohatr'izao akory Tsy matahotra iresaka. Tsy matahotra. Efa niomanao amin'izany? Efa niomana tsara ka. Ahoana afaka andro vitsivitsy ianao dia anainga ho any Inde andray anjara amin'ny fifaninanana Miss Monde. Manao ahoana ny fahavononana? Oui, andro vitsy tokoa dia efa andeha amin'ny fahaenina ny volana May izao dia ny fiomanana aloha efa mandroso dia mandroso, efa mety tsara ny zavatra rehetra dia amraka fantatritsika fa goavana izany fifaninanana à l'international izany na ny ara-tsaina na ny ara-batana na ny ara-panahy dia efa vonona tsara foana. Vonona tsara foana, ia. Isy olo-tenan'ny Madagasikara ianao indrindra fa ny vehivavy malagasy. Tsapanao ve ny lanjana izany? Eny tompoko, tsapako tsara mihitsy ny lanjany satria aty amiko izany izao ny mason'ny olona hoe ohatry ny ahoana izany vehivavy malagasy izany. Dia izany nisy olo-tenan'ny vehivavy rehetra eraky Madagasikara dia tsapako hoe hatraiza ny alanjany ny entana hoentiko aseho an'izao tontolo izao. Hono Syria, ianao ve mieritreritra ny tenanao hoe ianao le manja, ianao le tsara bika matoa lasa misy Madagasikara? Eny tompoko, ekeko hoe tsara bika sady tsara tarehy ary tena vehivavy zato isan-jato malagasy iray malagasy reny. Fa misy ihany koa nefa ny fepetra sasany izay takiana misy tsirairay dia inoko hoe nahafeno an'izay fepetra rehetrarehetra izay miaraka amin'ny eo ihany koa ny hatsarana dia izay nahatonga naolany misy Madagasikara. Misy ny tsara noho iza, hoy ekeko izany fa izany nafeno fepetra rehetra izay ngamba nahatonga na ho lasa misy ankehitriny. Misy resaka mandeha mantsy Syria aloha tsoriko aminao hoe misy mpanakina foana zany ty resaka misy Madagasikara ty. Misy kolokolo tao, misy komberaka fanaovan'le olona le misy sy ny mpitsara. Ahoana ny amalinao an'izay? Ny amaliko an'izay aloha tia fanomezan-tsiny le izy satria tia ny tanindrazana malagasy dia miaro ny tanindrazana sady ihany koa mijery hoe olona vonona ve hitondra ny anaran'i Madagasikara ve ny andeha amin'izany fifaninanana lehibe izany. Fa ny resaka hoe kolikoly aloha tsy nitezaina nanao kolikoly ny tenako ary nazarany tsy naposiko hoe izany olany, tsy naposiko. Eo ihany izany le fanantenanao anaty hoe rehefa ianao hiatrika fifaninanana izany dia mba te handresy fa tsy nazara tsy nanampo ny tenako. Matetika tokoa Syria na Miss Monde na Miss Madagasikara dia rehefa le telo farany iny dia samy miandry ny telo vavy dia tonga dia voatolona ny anarana dia tonga dia latsaka nga za dia mitomany tokoa moa anao tamin'iny. Ie, tena tsy naposiko raha tena hoe mijery vidéo kely ary dia hoe nazara mijery an'ilay vidéo ohatra mbola tsy mihiny tena za marina moa izany ilay voateny tamin'iny fa tena rehefa nitratra ny émotion ohatran'ireny moa izany indrindrandrindra hoe zavatra tsy ampozinao dia mitomany foana latsaka ranomasy. Ia, fa ranomasym-pifaliana. Ranomasym-pifaliana indrindra. Izay, ia. Ankoatran'le bika manendrika. Izay foana mantsy ny olona bika manendrika foana no hitsaran'ny olona ny misy. Fa be dia be araka ny tenenina tao ny zavatra critère takiana amin'ilay vehivavy mandray anjara amin'ilay fifaninanana misy. Inona ny heverinao fa tombony nanananao mihoatra amin'ireo vehivavy hafa. Tsy resaka bika manendrika tsontsika fa iny moa izany efa tsy hidikevitra iny. Ny heveriko fa tombony ho anahy olona tsotra dia eo ihany koa ny nanehoaka ny mahazahany tenako izany. Miala tsiny kely amin'ny teny vazaha hoe authenticité. Hoe satria izay zavatra izay tena ilaina ary izay tena hita amin'ny jury foana rehefa anatina fifaninanana ohatran'ireny ilaina foana izany hoe maneho an'ny mahainao ianao maneho an'ny hevitra tohananao ianao maneho amin'ny mahizinao ary ihany koa maneho an'ny inona izany hoe miady hoentinao manoloana an'ilay fifaninanana fa tsy hoe
mitondra fotsiny any amin'ilay hoe vehivavy tsara, vehivavy lava, vehivavy tsara tarehy, tsara bika, fa eo ihany koa satria nisy le hoe challenge beauté pour cause. Dia samy nanana ny izay zavatra nentin'izay ny ankizy tsirairay. Dia za moa avy any atsimo ana dia natao avy am-poko zany le ady noentiko hoe avy aty anatiko le izy. Dia izay ngamba ny hitako hoe tena nanamarika anazy hoe fa talohany tamin'ny fifaninanana ho misy Madagasikara niomana fatratra be ianao? Oui, misy foana aloha fiomanana misy foana fiomanana fa raha tsy zay tsara fiomanana koa tsy tapony loza hozy le fiteny. Dia zay ianao koa zany rehefa eny misy foana moa zany ny zavatra tsy aposina rehefa ao anatin'ny fifaninanana fa tsara foana miomana alohan'ny manao zavatra. Rehefa mijery an'ireny Miss Monde ireny, za tsy resaka Miss Madagasikara, io moa zany efa ianao le izy. Rehefa mijery an'ireny dia misy olona manana connaissance générale enjana be. Anananao hoe zay hoentinao hiatrika ny fifaninanana any Inde. Araka ny efa nilazaiko teo efa satria alohan'ny hatrehana ny fifaninanana lehibe teo ireny dia efa betsaka zany ny toromarika azy hoe zao no mila hainao tsara, zao no mila zavatra voafehinao. Dia efa niomana ny amin'izay na ny amin'ny fiteny anglisy io satria izay no ampiasaina rehefa tonga any Miss Monde, na ny amin'ny connaissance générale, na eo ihany koa indrindrandrindra satria izay tena zava-dehibe ihany koa ny eo amin'ny fitondrako ny beauté pour cause izay hoe ady hoentiko lehibe indrindra any amin'ny inona le beauté pour cause hoentinao? Ny beauté pour cause. Sambola tsy azo lazaina iny? Azo lazaina ka. Ny beauté pour cause entiko any Miss Monde dia ny miady sy miaro ireo zazavarira izay hiaran'ny herisetra. Izay hiaran'ny herisetra. Satria eraky n'izao tontolo izao azafady misy varira daholo fa eto Madagasikara dia hafakely. Satria misy amintsika malagasy mino fa ny famonoana ireo zazavarira ireo sy ny fakana masina ohatra na ny rano alatsaka ohatra dia mitondra fiarovana ho an'ny olona mino izay finonom-poana moa zany. Dia nefa izany zavatra izany maha-olombelona ny tena nandratra ny foko zany ary nampalahelo anahy. Azafady alohanan'izy anao vao zao misy zao no nanana zay hoe hikarakara sy hiaro ny varira zay sa efa tsy nelo? Vao zao misy zao. Zao. Dia izay no nahatonga anahy nisafidy hoe hiaro ny zazavarira ary alohan'ny andehanako any Miss Monde zao dia nandeha nakany farafangana izay satria any misy ny toerana, any zany misy ny toerana anankiray izay misy ny zazavarira. Ny zazavarira tsy any amin'ny ray aman-dreny intsony fa misy centre anankiray zany, centre dia efa misy tandro filaminana miaro an'izy ireo ao dia ao ny zazavarira rehetra zany no mipetraka sady mianatra. Dia nandeha nidina tany mihitsy izahay komite Miss Madagasikara satria ohatry ny hafahafa ihany zany hoe ianao hitondra ny feon'izy ireo any Miss Monde nefa ianao raha tsy mahalala ny zavatra tena iainany, tsy nisy fifampiresahana tamin'izareo. Dia hitako hoe atobeako izay zavatra izay satria tamin'izaho tonga tany dia niresaka tamin'ireo zazareo ary nisy fifampizarana taminay. Dia enao zany le tsy fandriam-pahalemana ny empony. Ianao ny tena momba zaza ihany tamin'ny mbola kely dia tsapanao zany hoe rehefa miaraka amin'ny ray aman-dreninao ianao eo anivon'ny fianakavianao ianao dia faly ianao sady en sécurité azafady. Dia nefa zareo tsy manana an'izay fa tsy maintsy alefa ny ray aman-dreniny mbola voaroa taona dia efa alefany ny zaza satria aleo ny ara velona any toy izay angalarin'olona dia matimaty foana. Tena hitany Syria rehefa mihaino anao amin'izany ahako ahoana ny fomba hitondranao an'izany any Inde any amin'ny fifaninanana resam-pirenena? Hitondra vidéo ve ianao sa anazava-mbava fotsiny amin'izao? Araka ny fandaharan'ny Miss Monde dia sady izay ihany koa moa zany anisan'ny nataonay tany
ny mpifaninana tsirairay dia samy milaza ny beauté pour cause ny ao anatina vidéo ny faneraserany dia ny anininy anazy ao a fanerasera tamin'ireo ankizy ireo niresaka tamin'izareo nitondra fanampina ihany koa an'zareo zany hoe maneho zany fa ianao milona ao anatin'le ady hoentinao eo amin'ny atrehan'ny Miss Monde zany ie dia atao aloha zay dia avy eo ny rehefa tonga any amin'ny fifaninanana indray misy an'le challenge head to head dia ao amin'izay no samy miteny a sy ohatrany hoe samy miteny ny beauté pour cause ny mpifaninana tsirairay indray hoe mivantana zany. Firy minitra? 2 minutes. 2 minutes? Ie, 2 minitra monjy eo ihany. Dia manomana an'izany zao ianao dia ataonao tsenjery ve le izy sa? Manomana amin'izay moa sady efa misy coach miara-miasa amiko moa zany dia misy teknika moa zany itadiavana azy efa misy ohatra hoe misy teny mila tadinao dia vao iny fotsiny zany tenenina dia efa mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Fa inona zao ny coach hoy za firy ny coach mikoacheanao sa ny lobe aloha oui manana coach maromaro zay ao amin'ny comité voalohany indrindra aloha eo ny resaka ny beauté bien-être coach madame Michou dia zay ihany koa miara-miasa amin'ny ITT Madagascar zay hoe mikoache ana amin'ny resaka teny anglisy mikoache ana manokana zany amin'ny resaka beauté pour cause ary nampianatra ana ihany koa ame an'izay teny anglisy zay dia eo ihany koa miara-miasa amin'ny styliste maromaro zay manao an'ny akanjo sy ny zavatra ohatr'izany. Ianao ve efa mahay teny anglisy hatrin'ela sa lasa misy ianao zay vao ndeha hianatra fa ao amin'ny teny anglisy ty raha ty ny teny anglisy sy ny teny frantsay moa zany tsara foana na ho an'ny tenanao na ho an'ny hoavy tsara foana ny mamey an'izay zavatra izay efa nahay hatramin'izay fa zany hoe namafisiny sy nofehezina bebe kokoa satria any ianao tsy hisy olona andeha hanao traduction rehefa tonga any hoe inona moa tenen'ny Syria teo inona moa tenen'ny rehefa tonga any moa zany tsy Syria tsony fa Madagascar satria isaky ny firenena no tononin zareo dia niezahana nofehezina ihany koa inona daholo ny zavatra tokony ho tenenina mety sao dia ianao rehefa tonga any iteniteny foana zavatra tsy fantatry ny olona ohatra na hoe ianao mba te haneho hevitra nefa tsy hainao nanehoana anazy dia efa voafehy zato isan'izany. Misy coach mpanaraka ve ianao sa tena onjonjonao rery no any? Tsy dia lava ny fotoana ary niomanana andehanana ny Miss Monde fa araka ny teninao moa zany tsy hoe onjoonjoko za samirery fa na dia onjoonjoko za samirery ary ao aorianako ny comité ao aorianako malagasy dia za ihany koa efa tsara homana raha teo vitantsika eo. Dia tsisy manaraka? Tsisy manaraka. Tsisy manaraka. Vao miala atao hivato ianao zany dia efa iny tenao rery amin'izay dia efa milamina ny fitsenana any zany amin'ny resaka ohatr'izany sa hoe ahoana? Ny amin'ny zavatra ny amin'izay lafin'izay indray efa milamina ka satria ny Miss Monde dia efa tsara organisation ny mpifaninana rehetrarehetra dia zany hoe miala eto za 6 mai dia efa misy amin'ny escale ny vol koa efa misy hafa miaraka amiko ao dia miara-tonga daholo zany zay 7 mai. Eny zany nareo zany dia efa mifankalala io Madagascar io Ghana io Côte d'Ivoire efa fantapantatra daholo ny mpifaninana ny tarehiny efa fantapantatra daholo ny mpifaninana sady ny Miss Monde moa zany amin'ny fahatsaran'ny organisation zay dia efa nanomana groupe ho an'ny mpifaninana sahady na izay mbola tsy mifankahita ary satria amin'izay fifaneraserana izay dia eo ihany koa ohatra hoe misy fanontaniana manitikity amin'ny hafa misy olana amin'ny hafa. Iza zao no tena akaiky anao? Misy niza mifanerasera be taminao? Mifanerasera be aminazy ao ny misy aty any Afrika ie satria zay zany no solotenany Afrika rehetra fa avy eo samy ny Afrika lehibe anankiray fa ny firenena tsirairay ato Afrika dia samy manana ny solotenany tsirairay dia zay navaty any Afrika zany efa mifanerasera daholo. Ia iverina amin'le hoe teto Madagasikara na misy Madagasikara anao mbola mifanerasera amin'ireo mpifaninana aminao ve ianao sa tena samy lasa dia resy zay fa dia anona hoe zany naresika aza mijabajabaka ty amiko tsy eny to mbola mifanerasera zay ary misy ray aminay zay mahay manjaitra be zay no anao ny akanjo challenge designer ako nanolo tena anao an'izay ie fa mbola mifanerasera amin'ny misy hafa samy hafa ihany koa.
firy kilao firy tonne zao ny entan'ny Syria rehefa andeha amin'ny Mesisy. Ny fepetra aloha hatreto 2 fois 24 angamba nisy ara tsy diso. Zay aloha ny lalàna zay. Zay aloha ny lalàna fa ny ankoatran'izay no tsy fantatra hoe izy surpoids ve na ohatran'izany fa maromaro ihany a. Maromaro. Nisan'ny akanjo, nisan'ny satroka sy ny accessoire rehetrarehetra ny kiraro efa ny Miss Monde moa mandefa meloa any zavatra ilain'ny mpifaninana tsirairay sy zavatra takiany zareo tsy maintsy hoentin'ny mpifaninana tsirairay any Miss Monde. Dia zay ny tsy maintsy fenoany mpifaninana tsirairay dia ny mbola aty dia zay no hoentina ny Miss Monde. Feno ny valizy. Feno ny valizy be. Ny valizy dia hono Syria miverina eto amintsika ihany ahako. Tamin'ny fifidianana Miss Madagasikara nisy torohevitra ve nomeny Miss Madagasikara teo alohanao ho anao? Eny tompoko, nisy torohevitra nameny mifanerasera amin'ny Miss Madagasikara teo aloha dia ilaina foana zany zay zavatra izay hoe ho fanavaozana ny mbola ho avy dia tsara foana hoe mifanerasera amin'ny ho an'izay efa nahita expérience teo aloha mba ho fanatsarana n'izay mbola ho atao. Dia manome amin'ny fomadio izy hoe zao mitandremindry fa ohatra zao misy mamingapingana any ananiny asatsy manome amin'ny fomadio tsara ka. Fomadio tsara. So matsiny hoe aty mipandimby ava dia aleo izy anao zay tiany atao any. Verina amin'ilay fifidianana foana ihany na alany anao. Nafantatra ny mpitsara ve anao ny jury? Sa tsisy fantatrao? Ny jury tsisy tany amin'ny village vao nifankafantatra tamin'ny jury rehetrarehetra. Ie, satria azoko tsara hoe tianao hoentina indray ve zany amin'ilay hoe resaka kolikoly. Tsy nisy kolikoly ary tsy nampianarina nanao kolikoly raha nisy ary angamba hoe vola anaovana kolikoly mety tany amin'ny zavatra hafa nanao investissement. Fa eo koa zany hoe misy hoe tsy mendrika ny tondrantsika malagasy io zao fa zay foana zany na niriariako hoe ny bikako sy ny endriko dia endrika malagasy. Satria misy manko tsy eken'olona mihitsy ilay hoe petakorona ty Syria ty fa za kosa hoe moa andeha hiady orona any amin'ny indienne satria any mihitsy natao ilay fifandanana fa gasy reny araka ilay fitenintsika na itsika samitsika arany dia efa malala hoe misy ilay fomba fiteny hoe gasy petaka dia zay zany hoe petakorona satria gasy ary na mbola tsy ho asiako makiatra reo fa ajanoko amin'izao mirearea satria petakorona foana ary gasy. Irereavako mihitsy. Irereavako mihitsy. Ary tsy atahoranao amin'ireo be lava orona kory zany. Tsy atahorana. Ny refinao ve tena tafiditra ao anatin'ny hoe mpifaninana Miss Monde anao? Firy metatra moa? Mirefy 2 metatra sy 5.7. Lava be. Hitako amin'ny traka mijery anao. Alohan'ny safidianana ny Miss tsirairay ihany koa moa zany izay olan'ny Miss Madagasikara dia efa jeren'ny jury izay zavatra izay hoe mafeno ny fepetran'ny Miss Monde ve ny misy anankiray. Eken'ny Miss Monde ve ny misy anankiray izay volan'iny. Firy andro ilay faharetan'ilay fifaninanana ny Inde? Ny faharetan'ny fifaninanana ny Inde dia misy karazany firy? Maharitra eo amin'ny 3 herinandro mahery kely eo izy zay. Ray volana latsaka. Dia misy challenge efa nanome calendrier-n'ny candidat tsirairay ny comité Miss Monde dia ao misy ny challenge designer, head to head, challenge sport, misy sport ihany koa dia ny finale no atao amin'ny faraka amin'ny 3 volana May. Be dia be zany zavatra ho atao any dia efa mipetrapetraka daholo ny planinina rehetrarehetra ho an'ny misy tsirairay. Resaka sport ianao inona ny sport tena ataon'ny Syria? Ny sport tena ataoko taloha zany nanao basket fa rehefa afaka baka dia tonga taty Antananarivo dia tsy dia nisy fotoana intsony nanao sport collectif fa miditra salle foana moa zany matetika dia zay ny sport. Fa inona ny sport hifaninanana any? Ny hifaninanana any Lomano? Ie, misy be dia be fa mbola tsy nalefan'ny zareo ny liste fa rehefa tonga any vao misafidy zany candidat tsirairay. Ary misy ihany koa zareo ohatra ny indienne manana sport manokana ho an'ny zareo dia rehefa tonga any koa zay ampianarina manao mianatra zava-baovao zany misy rehetra. Le ny indienne moa ok. Efa fantapatatra momba ny ok reny? Ie, efa makamaka information. Fa andro vao tena mahita izy. Andro vao tena mahita izy. Teninao
alohan'ny anganao a inona ny soutien andrasanao amin'ny malagasy? Alohan'ny angako a ny soutien alohan'ny malagasy a ary eto a dia miteny fa vonona ny atrika an'izany, vonona nitondra ny solotenany malagasy rehetra ary vonona nitondra ny anaran'ny fireneko any amin'izany misy monde zany ka mila ny na dia tsy ho hitako maso ary ny malagasy rehetra mila ny fanampianareo satria araka ny tenintsika teo hoe andeha irery any mila ny fanampiana zany a mba hoe tsy ho samy irery zany fa hoe ny malagasy rehetra ny ao aorianako a ny komiteko ny ao aorianako a ny fianakaviako ao aorianako a ny namako rehetra ao aorianako a dia ny afatra kely angambany a satria matoa mbola mijoro dia tiako ihany koa hoe exemple tsara ho an'ny vehivavy rehetra, vehivavy tanora ihany koa satria misy tianao zavatra fa no fatahorana ny zavatra tenenin'ny olona, fatahorana ny fitsaran'ny olona dia miemotra ry zareo. Nefa za koa ohatra zany alohany ianao misy monde na misy Madagasikara azafady natahotra tenin'olona, natahotra ny tsaratsarain'olona fa mbola mijoro ankehitriny, mbola mijoro androany satria fantatro ny mazana, fantatro ny zavatra hoentiko, fantatro ny zavatra mety ho vitako dia izay koa no tiako hitan'ny ankizy hafa na dia hoe betsaka raha tsy hoe fanenjehana moa zany, misy ihany moa zany ny critère azo hanatsarana zavatra izay noraisina mpifaliana dia tia koa zany hoe rehefa mba miteny an'izany misy Madagasikara 2024 zany mba tsy zavatra ratsy ohatr'ireny fa le challenge sy izay fatokisa-tena zay mba hoe mijanona ao an-tsainy tsirairay hoe na dia nisy ireny zavatra ireny a mijoro mitondra ny anarana Madagasikara ary fierté zany. Ary tokotra ny Siria io ma tsy ny problématsika malagasy rehefa misy zavatra ohatr'izao tsy hoe misy fotsiny ny resaka fa na hoe amina fifananana andeha solon-tena ny Madagasikara dia mpanatsatso ny be dia be tsy kivy amin'izany akory ianao misy mpanatsatso ianao a mpanatsatso aloha be dia be mpanatsatso be dia be fa tsy kivy amin'izany amin'ny maha olombelona aloha tsy afenina fa mankarary ny zavatra ohatr'ireny fa ny zava-dehibe nefany a misy olona eo akaiky teo ny komite, teo ny fianakaviako, teo ny namako, teo ny malagasy, tsy ny malagasy rehetra ihany koa nefa nanao ny zavatra ohatr'ireny ary averiko ihany a fa saro-piaro amin'ny tanindrazana izy matoa miteny zavatra ohatran'ireny a mba hanatsarana zavatra fa tsy ho raisina hoe ho fankahalana ny zavatra rehetra. Misy vote public moa ny amin'ny misy monde io sa tena le jury eo ihany manao azy? Le jury eo ihany manao anazy fa misy challenge azafady réseaux sociaux misy an'izay challenge réseaux sociaux zay a dia misy sary alefan'ny Miss Monde zany a dia ny firenena tsirairay no misafidy ny firenena toana misy ia amin'ny 31 mai ny final inona nandrasanay aminao? Amin'ny 31 mai final ny andrasanareo amiko hitondra n'izany hoe horeharehan'ny malagasy, vehivavy mendrika ary vehivavy hiavaka hoe zanika malagasy ary izay foana zany no teneniko ary izay no ampanantenaiko fa hoe hitondra zavatra tsara ary satria fiertéako nitondra ny anarana Madagasikara tsy ho siry atsonony ihany fa vao mijerana ihany olona dia Madagasikara mijery ny firenena rehetrarehetra vao misy zavatra ataoko dia Madagasikara na tsara ataoko sanatrian'izany zavatra ratsy dia Madagasikara ary ho tandrovako izay zavatra izay satria tiako ny fireneko ary tiako ny maha-malagasy teny mamy zany teninao zany ary mampihetsi-po tokoa mirary soanao sotra tompoko tapitra ny fotoanantsika mametraka ny mandram-piona tomboko avy sy tompoko lahy mandram-piona